Falindray miarabantsika rehetra any amin'ny toerana rehetra zay misy antsika amin'ity takariva ity. Manaroatra sy manantora koa ny fiarabana manokana ny vahoaka malagasy rehetra manerana amin'ny vonontany tratry ny asaramanitra. Tsy ninona zany fa ny fitsingerana ny nahazahoantsika ny fahaleovantena 12 taona izao. Enganeka hita fifaliantsika malagasy ao anatin'izany fankalazana ny asaramanitra eo amin'ny firenentsika izany. Amin'ity androany ity dia andeha nokatra ny tenin'Andriamanitra isika. Ka ao amin'ny Salamo 7:70 ka ny 2:20 no vakitsika. Amin'ny anaran'i Jesosy no makitsika ny teny. Mifalia amin'i Jehova ry olo marina, ary midera ny anarany masina. Izany salamo zany dia mandrisika antsika mba hanana fifaliana ao amin'i Jehova, ao amin'ilay Andriamanitra zay tompontsika. Ary rehefa manana fifaliana isika dia izao manjary midera azy koa, satria dia miaraka mandrakariva amin'ny fiderana an'Andriamanitra ny fifaliana. Raha isika malagasy, vahoaka malagasy manokana, dia tokony hifaly mihitsy amin'izao asaramanitra izao, ary tena tokony hideran'Andriamanitra mihitsy nanomezany antsika n'ity Madagasikara malalantsika ity fahaleovantena ny 12 taona izay. Nameny antsika ity Madagasikara malalantsika ity ho tanindrazantsika, ho kolokolotsika, ho asandratsika, ary indrindra ho Andriamanitra ty tanindrazantsika ity ilay Andriamanitra zay tompontsika. Zao mihitsy manko mivoalaza ny Salamo 3:30 hoe sambatra ny firenena zay manana ny Jehova ho Andriamanina. Koa ny fahasambarana no mifananana an'Andriamanitra ilay Jehova ho Andriamanitra ny firenena dia mitarika fifaliana ary mahatonga ny fiderana azy isan'andro isan'andro. Amin'ity androany ity dia tianay mihitsy mba ho feno fifaliana isika, miaraka mideran'ilay Andriamanitra tompontsika, miaraka manandratra ny voninahitrilay Andriamanitra ny tantana ny firenentsika sy ny tantana ny vahoaka malagasy hatramin'izao. Tianay mihitsy raha ho feno fifaliana isika hanome voninahitra azy, miaraka amin'ny antoko-pihira sy ny tanora zay hira nasaina androany. Amin'ity androany ity tokoa mantsy dia ampifaliana koa nanolorana amintsika ireo antoko-pihira sy mpihira zay nasaina manokana. Dia tsy ninona zany fa ny chorale avy ao amin'ny fiangonantsika, tsy eto Madagasikara fa avy any ampitan-dranomasina. Chorale avy ao amin'ny fiangonana adventiste mitandro ny andro fahafito, fiangonana malagasy adventiste amin'ny andro fahafito ao Léman any Frantsa. Zany chorale zany ary misy tanora ihany koa, groupe tanora ihany koa hiaraka amintsika amin'ity androany ity, hiderin'Andriamanitra amin'ny fifaliana. Ary tena afinaritra ny fotoana iarana amin'izy ireo. Anao hira ny chorale groupe avy aty Madagasikara izy ireo, anao hira amin'ny teny malagasy, anao hira amin'ny teny frantsay koa, satria na fiangonana malagasy ary izy ireo any ampitan-dranomasina any dia miteny frantsay ihany koa ampifandimbiasana amin'izany teny malagasy zany. Koa dia isaorana izy ireo ny amin'izany fanoloran-tenany zany. Amin'ity androany ity ary dia andeha hoe hiombona fifaliana mihitsy isika hiderin'Andriamanitra miaraka amin'ireo raha vavintsika, anadasy anabavintsika avy any ampitan-dranomasina miderin'Andriamanitra miaraka amintsika atao anatin'ity fotoana ity. Ndao ary. Awanu ni tumbuo
tena diarentsika tokoa andriamanitra satria mahay ny zavatra rehetra izy araky ny ira zay vao mivetesin'ny koralina teo. De raintsika andriamanitra satria andriamanitra manana fahefana izy, ary ao anatin'izany fiderana zany koa de tokony hifaly isika. Zao no tenin'ny apôstôly Paoly tamin'ny fiangonana sy ny mpino rehetra tamin'ny Filipy, ao amin'ny Filipiana toko 4:4. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Mifaly mandrakariva ao amin'ny tompo. Hoy izao ndray, mifaly. Tena tsy nanasatra mihitsy ny apôstôly Paoly ny nanentana ireo mpino kristianina tao Filipy mba hanana fifaliana. Zao mihitsy nylazainy ao amin'ny toko 7 ka ny 1:1 amin'io Filipianina io ihany. Filipianina toko 7 1:1. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ihany. Farany rahalahy mifaly ao amin'ny tompo, tsy manahirana ny manoratra teny averina fa mahatsiara anareo izany. Tsy manahirana apôstôly Paoly mihitsy ny mamerimberina ny tokony faliana ao amin'ny tompo, satria izany fifaliana ao amin'ny tompo zany, izany fifaliana masina zany no tokony atiditsika sy tena tokony tompontsoantsika kristianina. Ilay Andriamanitra zay topontsika ane dia Andriamanitra tsy miova omaly anio ary mandrakizay, tsy miova na misy fahoriana nalovantsika na feno fifaliana zay diavintsika. Andriamanitra tsara tsy miova izy, ary ny fifaliana izy mihitsy ny loharanony zany, ka zay miaraka aminy, zay ao aminy de izao hiboboka fifaliana koa ny fiainana. Koa andao fenoantsika fifaliana ny fiainantsika eo ampidiran'Andriamanitra miaraka indray am'reto tanora avy ao Frantsa ireto amin'ity iray ity. Dahoary.
mahafinaritra sy kanto loatra zany hira izany. Masina tokoa ny Andriamanitsika ary tsy vidany hoe masina fa tena feno fitiavana, feno famondram-po ary feno hery sy fahefana ka andeha hifaly mandrakariva amin'ny fiderana azy isika. Izao anefa tsy amin'ny hira ihany no hiderantsika an'Andriamanitra fa tokony ho hita amin'ny fiainantsika manontolo mihitsy amin'ny fideran'Andriamanitra izany e. Ary anisan'izany ny fifaliana tokony ho hita amin'seho ety ivelany mihitsy, izany hoe faly mideran'ny tompo izany, mihira amin'ny fifaliana mideran'ny tompo. Izao no lazain'ny ohabolona toko 10 ka ny 7:20. Ohabolana toko 10 7:20 voakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fanantenany marina de fifaliana, fa ny fanantenany ratsy fanahy ho foana. Ary izany ny tokony hahafaly antsika satria misy fifaliana tokoa ny fanantenantsika zay marina. Ary raha ny fanantenana lehibe faratampony zay tena iainantsika ary andrasantsika de ny amin'ny fiavian'i Jesosy, tsy hoe litsony amin'ny raha molanitra, ary tokony hiteraka fifaliana ao antsika, zany hoe ho avy tsy ho ela Jesosy. Amena. Zany mihitsy no tokony fiainantsika. Tokony kristianina faly mandrakariva miandro ny fiavian'ny tompontsika satria ny fanantenany marina de fifaliana. Andeha anaraka indray ny hiran'ny chorale malagasy avy eo amin'ny fiangonana adventiste tany amin'ny 7 Aoléman any Frantsa isika, zay hamariparitany tokoa zany hoe ho avy tsy ho ela Jesosy, ho avy Jesosy, Jésus revient bientôt. Andao hoe notsika zany hira zany. Hira anankiroa no hoentin'izy ireo amin'izany ndray. Dahoary. Que ton nom soit sanctifié.
feny fifaliana avy anao androany niaraka tamin'ireo choral namantsika avy any ivelany enlement en France. Feny fifaliana avy anao nideran'ny tompo niaraka tamin'izy ireo. Feny fifaliana avy anao mahatsiaro fa tena tia ty tandrasantsika ty ilay Andriamanitra ary manome sosy fitahina ty tandrasantsika ty. Feny fifaliana avy eo mahatsiaro fa ianao manokana de tiany ary tsy nosakanana ny zanan'ilay tokana aza mba hamonjena anao. Andeha ho tazomintsika izany fifaliana izany. Andeha tsisy andrombaka izany fifaliana ao amin'ny tompo zay ananantsika izany manomboka androany. Andeha ho vontosana fifaliana ny fiainantsika manontolo eo amin'izay mbola misy atsika sy eo amin'ny manodidina atsika. Misaotra mankasitraka iram-poeran-tsaina ireo choral avy any Frantsa isika. Choral adventiste en fiangonana enlement any Frantsa sy ireo tanora ihany koa ao amin'izany fiangonana izany. Mankasitraka mankatelina fahafoizantenan'izy ireo isika satria rehefa nasainy izy ireo mba handray anjara amin'ity fideran'Andriamanitra ity de tsy nisalasala feno fanolora-tena ary nanao ny ainy tsy ho zavatra mba hahatanteraka izany. Koa de manolotra fisaorana amin'ny tafotafo ny mpitarika izany choral izany. Misy efatra mirahalahy izy ireo mitarika an'izany choral izany. Fisaorana amin'ny tafotafo koa natolotra ny membre ny choral rehetra ao amin'izany fiangonana izany. Misaotra ihany koa an'ireo tanora izay maneho ny talentany fidiran'Andriamanitra zay hitantsika teo niaraka tamin'ireo ary membre ny choral ihany koa sansasany amin'izy ireo. Misaotra ihany koa ny fiangonana malagasy, fiangonana adventiste tandreny fafito malagasy ao enlement France izay manabe azy ireo mba hiderin'Andriamanitra ny fifaliana. Misaotra ihany koa ny mpikarakara ny mpakasary nanao ny ainy tsy ho zavatra nanao nandray feo sy ny rehetra satria nisy fandaminana tamin'izany rehetra zany. Ary misaotra ihany koa ny groupe ambassadora aty Madagasikara, ny groupe Cœur de Lille aty Madagasikara, mpamorokira Ratsolondatovy Desiré zay nanome alalana azy ireo mba hanao ny hira zay andreo tarika ireo. Mankasitraka feno izany rehetra zany ny tenanay mpikarakara ary mankasitraka feno no fanoloran-tenandreo choral rehetra sy groupe rehetra nandray anjara tamin'ity fideran'Andriamanitra ity. Eto am-pamaranana de zao ny teny avy amin'ny saotra masina tsodrano ho atsika tsiraray avy. Ao amin'ny Romanina 5:10 ka ny 7:10 de misy an'izao teny zao zay tsodrano ho raitsika rehetra. Ny anaran'i Jesosy. Ary Andriamanitra ny fanantenanany hameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mba hiombonanareo amin'ny fanantenana no ny hery ny fanahy masina. Amen. Mametraka andray ny veloma ho antsika rehetra. Raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny heriny androany toy izao dia hiaraka eto indray isika. Ho an'zareo any ivelany kosa de maniry zay raha mbola hisy tapany faharoa ataonareo hiarahantsika mianakavy miderin'Andriamanitra satria tsy azo tsy voasakany eran'era-tany fiderantsika ny tompontsika. Mandra-piaona tompoko amin'ny heriny indray raha sitrapon'ny tompo.